Âgée de 20 ans, Rosina Randafiarson est une athlète malgache en haltérophilie. Elle a plongé dans le bain à l'âge de 15 ans grâce à son père. Rosina moa dia athlète iray sy avy any Amboeny. Izy dia manana ny caractère amin'ny haltérophilie satria dia misy muscle izy ary izy misy dynamique ary misy vitesse izy ary ao amin'izany tontolo resaresaka momba ny haltérophilie. Ary zay mahatonga ny Rosina izay mitondra hatrany ny avy firenena malagasy amin'ny taranja haltérophilie. Nampatonga nanao an'ilay haltérophilie, papako napiditra natao anatin'ilay izy. Hozy izy fa misy sport mety aminao ary dia nandeha tany izay. Nanomboka 15 ans zany nanao haltérophilie. Tamin'ny 2014 dia nanao championnat de Madagascar dia avy eo nahazo médaille d'or. Dia tao aorianan'iny amin'izay tonga dia tafiditra équipe nationale. Après avoir intégré l'équipe nationale, Rosina est devenue une machine à gagner des breloques en or. En 2019, cette jeune athlète a presque tout raflé sur son passage, en passant par les championnats d'Afrique, les Jeux africains et les Jeux des îles. En 2019, nanana vokatra tsara satria nanomboka mois d'avril 2019 nanao championnat d'Afrique tany Égypte, 3 médailles d'or. Championnat d'Afrique tany Kenya, 3 médailles d'or. Championnat d'Afrique de jeunes tany Ouganda, 3 médailles d'or. Jeux des îles, 3 médailles d'or. Jeux africains Rabat, 3 médailles d'or. Champion du monde tany Thaïlande, 5e place. Teto Madagascar, champion d'Afrique, 3 médailles d'or. Ny tanjoko zany dia mba hanao Jeux olympiques dia ho lasa olympien. Rosina et les 2 autres membres de l'équipe nationale visent la qualification pour les Jeux olympiques du Japon. Manquant encore quelques points pour se qualifier, elle multiplie les efforts pour accomplir son rêve. Mikotrana indroa isan'andro, maraina sy hariva, afa-tsy sabotsy ihany ny maraina. Zay ihany mba hoe temps de repos fa rehefa tena manomana zay hatramin'alahady ary mbola mikotrana foana. Ny Rosina manokana zany mbola miady zany zao. Fa raha point Rosina zany zao efa mahita point amin'ny 2100 any zany ny Rosina amin'izao nefa mbola sarotra ny tenenako hoe efa mahazo ticket ve sa mbola tsy azo ticket satria mbola io amin'ny dernière compétition zay ho any Maurice io no ahafantarana hoe qualifié ny ankizy.